Nototosaina ny alarobia 20 oktobra 2024 tao amin'ny Ankoay Ivandry ny atrikasa fankatoavana ireo antota-taratasy anatanterahana ny asan'ny tetikasa Prada de Plus miaraka amin'ny Fond Vert. Tetikasa eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary araha-miasa amin'ny GIZ na Coopération Allemande. Fotoana izay notarian-Ramatoa sekretera jeneraly Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Fanja Raharnomena niaraka tamin'Andriamatoa Herman van Bommel tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny tetikasa Prada ary natrihan'ireo talehiparitra ny fambolena sy ny fiompiana misa enina izay iasan'ny tetikasa Anosy, Androy, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Antsinanana. Anisan'ny olana iray lehibe sedrain'ny mpamokatra eto Madagasikara ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny mandray anjara feno amin'ny fihatrehan'ny tantsaha izany ny tetikasa Prada de Plus. Ny tanjona lehibe dia ny fanatsarana ny fahafahan'ny atao hoe ny seha-pamokarana miatrika amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay ary manatsara ihany koa manampy an'ireo mpamokatra mba afaka hiatrika amin'izany vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro izany. Fantatritsika fa Madagasikara dia isan'ireo ataontsika hoe firenena misehatra amin'izay vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro izay ary indrindrindrindra eo amin'ny sehatry ny famokarana na ny fambolena na ny fiompiana na ny jono ka ao anatin'izay ity tetikasa ity dia mifototra lehibe ao anatin'izay fanampiana an'ireo tantsaha-mpamokatra eny fotony indrindra amin'ny faritra enina ahafahana manamafy an'izay fahafahan'ireo mpamokatra miatrika ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro izay amin'ny alalan'ny fanamafisana ny seha-piariana eo amin'ilay ataontsika hoe système de production eo ihany koa ny fanamafisana ny famatsim-bola ary ihany koa ny fanamafisana ny fahaizan'izy ireo miatrika sy mamaly ny filan-tsena ary mitodika ny tsena ahafahana manamafy sy mampiakatra kokoa an'izay seha-piariana sy teraka ihany koa fampandrosoana ho andry zareo eny amin'ny faritra enina izay iasan'ny tetikasa Prada de Plus. Tsy mora ny atao hoe dingana arahana ao anatin'izany fangatahana famatsim-bola amin'ny Fond Vert pour le climat izany ary isan'ny dingana lehibe ny vita androany satria ahafahana mamakatoa an'ilay ataontsika hoe proposition de financement izay isan'ny dingana efa goavana ahafahantsika miroso any amin'ny fanadintsika an'izay famatsim-bola izay eritreretina eo amin'ny 40 millions de dollars. Tanjon'ny tetikasa Prada de Plus ny anome fanampiana ireo mpamboly sy ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'ny fiarovana ny voly manoloana ny fiovan'ny toetrandro any amin'ny faritra Atsimo sy ny faritra Atsimo Atsinanana. Manodidina ny 5,7 alina no isitraka mivantana ny tetikasa ary manodidina ny 10 tapitrisa kosa ny mpisitraka tsy mivantana ka 50 isan-jato dia vehivavy avokoa. Andrasana amin'ny tetikasa araka izany ny anatsara ny fomba famokarana ny isian'ny fanjarian-tsakafo ary ny ampitombo ny vokatra ireo mpamokatra.